Tadidondoza kosa ny tanàna ny Toliary amin'izao fotoana izao satria dia inona ny fahavakisan'ny fifoloan'ny firenena hoy Razatondraha solombavambahoaka ny Toliara voalohany. Tokony iso izy ny dina ifampifehezan'ny mponina apetraka entina edina amin'ny fangalarana ny vato eo amin'ny fifoloa. Fanazavana avetrany. Izy moa zany le problème misy fanjakana zany manao ny digue protection mba tsy hiakaran'le rano ami rano firena. Ny vahoaka zany normalement tokony hisy karazana dina ifampifehezana zany mahakasika ny barazy mahakasika ny digue satria mahatonga anay mitena an'izay misy zany io vato io rehefa misy olo miasa trano dia manasitra an'le vato, de rehefa esorina le vato dia lasa mamaky an'iny zany le rano hany ka le vahoaka mihitsy tapatanan'ny Toliara zany no victime an'izay zavatra zay. Ka tokony hitandrina zany ary eto zahay manaraotsy hoe mba aoka tsika vahoakan'ny Toliara sy retonareo manodidina an'le digue protection mba tokony hametraka an'izay dina zay tsy hafana maka an'le vato. Ray zay. Faharoa, nandalo tena zahay indroa miantohana nijera ny rano ary mampanahy ny hiakaran'ny rano amin'izao tsika miteny zao satria mihalehibe ny rano, mihamiakatra zany ny rano ny firena koa mila mitandrina zany ny vahoaka manodidina iny zay zay vovoakasiky n'izay rano zay tokony hisy fitandremana satria jeran'izay zahay zay fiakaran'ny rano zay. Ka eto zahay dia manainga ny fitondrana foibe mba hijera akaika ny odiky ny firena eo satria aleo misoroka toy zay hitsabo. Dian'izao zany mba miangavy zahay indrindrandrindra ny ministère mahakasika azy ny travaux publics mba hijery akaiky dia akaika zany odiky ny firena io satria efa manantanana zany rano mety hiakatra raha fa ny rariana moa zany sy ny vavana ny tsy hiakaran'ny rano.